hoantsika manankarefany ny fahasoavana sy fiadana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Amin'izao alahady faefatra amin'ny karena izao dia ireo tenin'Andriamanitra efa nivakiana tamintsika sy nivakitsika teo no teny voatory ho antsika tsirairay avy amin'izao andro anio izao. Ny ao amin'ny filazantsara soratan'ny Lioka no angalatsika ny toloteny sy ny hafatra amin'ity tolakandro ity. Fanoharana no nentin'i Jesosy nampianatra ny mpiara-belona taminy. Ny fanontaniana mipetraka dia ity: iza ny Andriamanitra tompontsika? Izany no fanontaniana apetraka ity fanoharana ity. Iza n'Andriamanitra tompontsika? Iza n'Andriamanitra maneraka antsika, mahatonga antsika hidodododo amin'itony toerana itony amin'izao andro alahady takariva azona mitsangatsangana eny ambony sy any anaty ala ny toerana mahafinaritra tahaka amin'izao anio izao. Iza n'Andriamanitra manery antsika hiambina sy hivory anatrika izao fampivavahana izao. Ary matetika ny mpanao teolojia, ankamaroan'ny teolojiana dia mametraka izany fanontaniana izany: iza Andriamanitra? Inona no azo lazaina, inona no azo ambara momba n'Andriamanitra? Ary rehefa mametraka izany fanontaniana izany izy, ny ankamaroan'izy ireo dia mametraka fanontaniana anankiray faharoa: iza kosa ny olombelona? Tsy afaka miresaka n'Andriamanitra ny teolojiana raha tsy miresaka momba ny olombelona, satria ny olombelona no miresaka momba n'Andriamanitra sy misaina momba n'Andriamanitra. Tsy afaka miresaka momba n'Andriamanitra ny teolojiana na ny toriteny raha tsy mampiasa ny tenin'olombelona. Koa iza ny olombelona izay misaina momba n'Andriamanitra? Fanontaniana anankiray izay miverina matetika io fanontaniana io, tonga ao an-tsaina rehefa mandreny ny filazam-baovao na mamaky gazety maro isan-karazany na ny boky ihany koa amin'izao fotoana izao, indrindra ity resaka bioetika ity: iza marina natao hoe olombelona? Ilay olona izay nalaina avy amiko ve? Asa razonareo an-tsaina ny filazaina dia atao hoe clonage. Olona ihany koa, olombelona tahaka ihany koa ve ny olona izay nalaina avy tamiko io? Marina fa Eva dia nalaina avy tamin'ny rangano, dia Adama moa izany tantaran'ny Genesis toko faharoa. Kanefa ity resaka ity clonage ity dia hafa tanteraka. Mbola olombelona ve ilay zaza nateraka avy tamin'ny fikirakirana, ilay tsirimaina sy ny zavatra rehetra izay azona mahazo zanaka amin'izao vaninandro iainantsika izao? Efa mipetraka amin'ny fanontaniana ary mbola hipetraka ho an'ireo taranantsika antimbaintsika ireo: iza marina natao hoe olombelona? Inona ny maha olombelona ny olombelona? Amintsika malagasy, ny maha olona ny olombelona dia ilay atao hoe fanahy. Avy amin'ilay teny austronesiana na mana-indonesiana na indonesiana ihany koa, ilay hoe ahengy izay teraka hoe fanahy, ilay ahy fototen'ny fanahy dia avy amin'ny teny austronesiana io. Fa io ahengy ihany koa no teraka amin'ilay voambolana ilay tena anankiray atao hoe ahina. Ny
fanahy mahaolona misitsika malagasy. Ny fanahy mahatonga antsika mitafavory maro be takan'izao amin'ny tolakamo izao, satria io mahaolona antsika mahatonga antsika hitady an'Andriamanitra. Ary ampiny malagasy amin'ny fahainany malagasy ihany koa, maha-malagasy malagasy mahaolona olombelona ny malagasy dia tsy adinoina ilay fihavanana, ilay fifandraisana, satria ny zanaka no sombony miaina, ary miaina ny avy amin'ny ray aman-dreny, avy amin'ny razana. Ary rehefa mamokitra ny malagasy, rehefa tonga ny fotoana hifantorana hoe iza ny fototra ny adintolo, dia ny razana no tadiana tantarana iza tontolo e. Ny fihavanana dia zava-dehibe tokoa amintsika malagasy. Io no maha-olombelona ny olombelona, ny aina, ny fanahy, ny fihavanana amintsika malagasy. Eto amin'ity fanoharana ity, raha mipetraka fanontaniana hoe iza marina Andriamanitra ary iza ny olombelona, ny variteny nomeny Jesosy amin'ilay fanoharana dia ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka. Tsy nahita ohatra avy Jesosy afa-tsy ny fifandraisan'ny ray amin'ny zanaka. Matetika dia olona tokana no manaitra antsika, mampihetsika ny fontsika rehefa mandreny tantaran'io fanoharana isika, na rehefa mamaky izy io na mandinika izy io any am-pianakaviana any, na rehefa sendra mijany eny amin'ny moron-dalana eny amin'ny tômôbila dia manomboka hatramin'ny dia mamaky manomboka hatramin'ny 10 io dia ilay anarana hoe ilay zanaka adala. Zay no miverina an-tsaina, io no manohina ny fontsika, io no manaitra antsika, ilay zanaka adala. Vokatr'izay dia matetika adino ilay ray. Matetika adino ihany koa ilay zanaka tsy adala. Fantanina mipetraka dia izao, endry hoe ny zanaka tsy adala io sa tsy endry. Izay no hidirantsika amin'ity toriteny ity raha mety nareo anarana ny fanazavana izay hitany amin'ny fanamasina ny tenanay. Modely sy atao ohatra fanaraka sy mpianatra ve ity lahy matoa ity, sa ratsy no ilay faralahy? Amin'ny angano sy arira malagasy dia matetika ny farany no lasa voalohany, faralahy, faralahy dia matetika lasa ambony kokoa noho ny zokiny. Eto amin'ity fanoharana ity dia ilay zanaka faralahy atao hoe zanaka adala matetika. Fa ny lahy matoa ve azo atao modely? Tsia. Ary azaveko aminareo ny antony, tsotra ny antony. Manana paikady ity lahy matoa ity, paikady mety mahomby. Asa aminareo misy miasa amin'ny resaka fitarian'olona na fitariana orinasa sotr'izany, misy paikady mahomby amin'ireny orinasa maro isan-karazany ireny. Ny an'ity zanaka lahy matoa ity dia tsotra, nataon'izay rehetra nandrasan'ny ray ny taminy. Dia zanaka adala nanao izay tsy tiako ireny, lasa mivoaka izy, lasa nandeha. Fa ity zanaka lahy matoa ity mijanona tao an-trano izy, mivoaka maraina izy mandeha miasa, tonga ny fotoana isakafoana efa manomboka amin'ny sakafo io, zay izy vao tonga ao an-trano. Mety mihoatra noho izay nandrasan'ny rainy aza ny nataony. Nahoana ozy nareo? Jereo tsara ngefa, jereo tsara ilay teny. Ozy izy hoe na dia zana-mosy anankiray aza tsy mba nomenao azoko miara manao fifaliana, manao fety amin'ny sakaizako, tsy mba nafoinao akory. Eo nozy ny iray, izay rehetra ananako ke dia anao avokoa e.
tsy nanjara n'ilay zanany le raiky hoe aza manolo zana-kosa kanefa ilay zanany ilay lamato dia tsy mpasay na dia nanolo zana-kosa anankiray ato anaovana fety. Asa nareo samy manana ray zao nareo zay mahasarobidy ny fihavanana antsika malagasy, samy manana ray aman-dreny ny olombelona tsirairay avy. Samy afaka miteny hoe izaho dia nankatony raiky ary nanao mihoatra no izay nandrasany tamiko azy. Amintsika malagasy zany dia mety azo lazaina hoe tena fahentrena tapotoatra modely tsongololobolo iny fianatra jereo tena atao ianareo zanako jereo le atao internet fa tena olona modely. Dia toy izany ty lamatololona ity mba hatongavany amin'ny zavatra kehitrely dia tsy na fa niandova ny fananany rainy rehetra dia zanaka faharoa le faralahy efa lasa zay rehetra mijanona dia anazo daholo mba azo mandovan'ireo dia natao zay azo natao rehetra tafiditra ao ny fanompoana mpivavahana, fanompoana mpihavahana, fombafomba mpiaramonina isan-karazany nataony daholo. Nanao mihoatra no zay nandrasana tamin'izy. Ny zavatra miheverina dia izao ity ray ity dia sefo be fata be hoe manana mpanoto be lehibe ny tiany lazaina amin'izany. Ary ao amin'ireo mpanoton'ireo dia misy ny mahavita zavatra tsara fa misy kosa ny tsy mahavita ny zavatra andrasana aminy. Ary matetika hitandrisana karamatoa eo misy anandro fa izay mahavita soa dia mahazo kado, izay tsy mahavita tsara ny asany dia voasazy. Ary izay no tao an-tsain'ilay lamatoa natonga azy ny teny hoe raha ohatra ka tsy manao zay anasany dady aho dia mety ho voasazy ary mety tsy andova itsona ny fananana be ny fianakaviana ity. Fa raha mankatoy sy manompo tsara ny dada kosa aho dia andova olona mahay kajy ty lamatoa ty ary tena fatra-pikajy tsara mihitsy izy hoe zao nataoko androany, zao nataoko androany, zao nataoko androany. Rehefa maty dada anada hoe ary zany mipetraka eo amin'ny sesan'ny dada iny. Tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy aho hoy ilay lamatoa. Raha nakatoko izy dia tokony hamanany soa amin'ny kadony zany izay hevitra tena ny hoendry ilay rainy rehefa nahavita zay nandrasana taminy ity zanaka tsy adala ity. Izany no fiheverany, izany no fiheverany an'ilay rainy, izany no fiheverany fa tokony izy sy tokony ho rany sy tokony ho itsiny tokony atao ny ray mpianakaviana. Ity rainy ity dia mifanohitra tanteraka amin'izay nandrasa amin'ilay zanaka lamatoa araka ny tantaran'i Jesosy azy amin'ity fanoharana ity. Olona rainy anaka ianao eto amiko mandrakarivo, dikan'izany dia hoe izay anahy izay azo dia efa nao avokoa. Tompotrano ilay lamatoa, izany hoe olon'afaka ilay lamatoa, tsy mba voagejany lalàna samihafa fa olon'afaka, afaka miliba amin'ny fananany fianakaviana. Saingy tsy nahatsapa tena ho afaka ilay lamatoa, manery tena ankatony ny lalànany tolotra sy ny tinady, nify tolony nify, maso tolony maso. Izao no lalàna no heverina ilay zanaka lamatoa fa mifeny fiainana. Araka
araka ny lalànoa niditra dia sazina ary ny fahendrena kosa valiana soa koa dia nitaky valisoa tamin'ilay raina izy efa hitanao hitapirenena ny zavatra rehetra natao isan'andro zao tonga miao isan'andro zao fomaraina dia mandeha miasa hitapirenena tsy afaka tsy andavalisoa anay ianao ka raha mbola ray araka ny tokony hitsy sy tokony horarina andro ianao dia tsy maintsy mandeha valisoa ho azy izany no mpaikadina ny tinamatoety tsy mbola nomenao na dia zanakosy iray azy mba hifaliako amin'ny sakaizako aho tsy resahana eto ilay zanako matavy izay novolon'ilay ray ho an'ilay zanaka adala faramana zanakosy no mba nandrasiny tilamatoty nefa na dia zany aza dia tsy mba azo an'izany izy hoy ray aminao zay rehetra anana mifarisy miravoravo misy tsy fifankazon-kevitra teo amin'izy mianaka ilay rainy manana ny toetrany manana ny maizy azy fa tsy izany kosa mitan'ilay zanany fa ray masika feno fahenterana no hitany teo amin'ilay dadana ny fampitaniana mipetraka dia hoe inona ilay rehetra ozy ilay dadana hoe ilay ray hoe anao izay rehetra ananako inona ilay hoe rehetra ino zany rehetra zany ny zavatra mahafinaritra amin'ny fianarana teolojia mampisika anareo rehetra mba hanao teolojia satria talohan'ny alako teolojia dia tsy nanao an'izany teolojia zany zao efa nanao teolojia dia afaka miteny aminareo eo amin'ny aniny faharoa folo eo mba jereo dia miteny grika ilay zanakadala no resary ny aniny faharoa folo ilay zanakadala efa nanontany an'ilay rainy amin'ny teny grika dia hoe bios tsy bios fa oziany no nangatana ilay zanakadala omeo any oziany sahazany dia oziany tsy dia hoe efanana ohatrany hoe vidéoprojecteur caméscope clavier numérique automobile inona koa fanana midada azy ilay zanaka adala novaina zavatra rehetra izay fananana azo novaina zany dia azotsina n'ilay hoe oziavy saingy ny valy teny ny ilay rainy zany hoe ny seziny nataon'ilay rainy naroson'ilay ray man'ilay zanany dia tsy mba le oziany fa bios ny bios kosa dia io le hoe biotechnologie biologie bio rehetrarehetra dia bio zany hoe le aina atsika malagasy ray zava-dehibe amintsika malagasy le maizy azy malagasy io aina io ampahany ainy rainy no nomeny an'ilay zanany tsy fanarana tsy mba izany nonova atokon'Andriamanitra sy aroson'Andriamanitra ho amin'ny zanany fa ny ainy ny bios io no atokon'Andriamanitra ny sarobidy indrindra amin'ny antsika malagasy mahatsapa ny lantra n'izany ka any no mahatonga antsika hoe le sombiny aika lay aina io no aroson'Andriamanitra sy atokan'Andriamanitra ho antsika petraka amin'ny fanontaniana ary isika manahoana amin'ny fanotontsika amin'ny asantsika amin'ny fiainantsika ao fianakavia ao tokantrano inona mahatonga antsika ho lasa zanaka tsy adala inona no
manery antsika ho lasa zanaka ketry amin'ny fampitsiaka ho fiangonana voanana avao ny akamaroan'ny tokony andraikitra sampana ndraiky be matolozy inona ny manery anao hanolotra ny fiainanao ny andronao ny volanao ny fotoananao anompo an'Andriamanitra any amin'ny fiangonana inona ny manery anao tsy afaka mianda ny arena izay iritsika rehetra Andriamanitra izany no antony mahatonga antsika manompo azy mba tonga azy tsy afaka miandao hoe ty tsy omeko anao na tsy mendrika an'izany ianao na tsy manana an'izany aka izany hoe antony mahatonga antsika manompo an'Andriamanitra mba tonga an'Andriamanitra anokatra ny fitahirizana ny fananany rehetra sy ny hareny rehetra ny harena ny vola ny zavatra rehetra izay mety iritsika izany hoe antony mahatonga antsika hanompo an'Andriamanitra ny zavatra tianyty fanarany ty azay no afatra marana antsika azy dia izao tsotra ihany tsy hoe manompo dia mahazo izay irina fa kosa hoe nomena aina mamaimboa dia manompo tsy hoe manompo sy mahafoy izay zavatra rehetra azo ho afoy mba anotona an'Andriamanitra mba hahazoana izay irina sy izay angatana tsy izany fa kosa hoe efa nomena mamaimboana ianao dia mizara manomeza maimaimboana sambatra izay mahafaly tokoa manome no mandray hoy ny apôstôly Paoly ary misy sary anankiray azontsika mitadidy tsara ngamba ny afatra izay zanozavena tamintsika tamin'ity fotoana ity dia le hoe zanaky ny famelan-keloka zanaky ny famelan-keloka isika ny zanaky ny famelan-keloka dia mamela heloka fa raha ohatra mbola tsy mahay mamela heloka isika dia mety mbola tsy zanaky ny famelan-keloka ny zanaky ny omby dia omby fa ny zanaky ny osy dia osy tsy mbola nahita omby miteraka osy aho ary tsy mbola nahita osy miteraka omby raha tsy hoe rehefa afaka manosoberina na ny fikirakarana ny genetika dia mety hotomby zany tsy fantatra amin'izao fotoana zao mbola tsy nahita ny zanaky ny famelan-keloka mamela heloka ny zanaky ny tsy famelan-keloka tsy mba mamela heloka ampitombona amintsika mandrakarivany ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray. Amen.